Alady faevatry ny volana Desambra mbola falintsika ny tokantrano indray tompokilasy tompoko vavy amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery ary tolotratsika ary ny arahaba sainam-panajana ihany koa tsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Vaovao lehibe ho an'ny fanatanjahantena malagasy indrindra ho an'ny tontolon'ny taranja-tsipika nety be tokoa ity andro androany ity satria dia voaositra ho tompon-daka eran-tany fanondroany Madagasikara eo amin'izany taranja izany mendrika izy efatra amin'ny rahalahy miaraka amin'ireo mpanazatra sy ny vahoaka malagasy iray manontolo izay nahatotosa izay dingana lehibe izay satria dia manakoako eran-tany izany anaran'ny Madagasikara eo amin'izay taranja tsipika nety be izay rehefa nandresy any Benin tamin'ny isa 13 no 5 tamin'ity tolakandro ity tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. 17 taona taty aoriana dia voaositra ho tompon-daka eran-tany taranja tsipika nety be indray ny malagasy tamin'ny isa 13 no 5 tokoa mantsona nandresen'ny ekipa pirenena malagasy nahitana ny tita herina no ary lovan'ny ekipa pireneny Benin nandritra ny famaranana natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina io arivo io. Totosa arak'izany ny fanambina petraky ny federasiona malagasy ny taranja tsipika nety be ny tsy hamotsitra eto an-tanindrazana ity amboara eran-tany ity. Maro mantsy ny nanakena azy ireo tamin'ny safidy nataony tamin'ireo mpilalao mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Ankoatr'izay dia navita amin'ny valinadiny tamin'ny nandresen'ny Benin tamin'ny isa 13 azy teo amin'ny fifanitsanana ny malagasy. Ny ekipa pirenena malagasy izay nanilika ny ekipan'ny Belzika teo amin'ny manasa-dalana. I France tompony anaram-boninahitra farany kosa ny lavin'ny Benin teo amin'izany akatoko ny famaranana izany. Teo fifaninanana tir de précision kosa indray dia ilay talandeha Choc Sanmin no voaositra ho tompon-daka eran-tany. Ary farany dia Tahiti no nibatany amboara tamin'ny Coupe des Nations rehefa nandresy an'i Canada tamin'ny isa 13 teo amin'ny famaranana. Ho hitan'ny firenena hafa any ivelany indray arak'izany Madagasikara taoriany ny vokatra azon'ny tsipika nety be malagasy iny.